Nalaza be tato anatiny ity roa andro ity ny Mamantsolo izay mpanakanto fantadaza amin'ny resaka hira nentim-paharazana ao anatiny Team Record ny any Davalta Record mo misy an'izany Mamantsolo izany no ilaiseho izay naiky ao atao tany Toamasina tsy tanteraka ka nahatezitra anireo mpakafy azy marobe tany an-toerana tany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra hanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampialela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny mpanakanto Mamantsolo no tena imatematesantsika ato anatiny ity video ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ao anatiny tontolon'ny mpanakanto Big MJ izay tany Antalahy fahoriana iainany marary ao amin'ny hôpitaly araky ny nambarany hatrany. Nanao antsoavo amin'ny zanaky ny Antalahy ny mpanakanto Big MJ mba hifanome tanana hanao tsipaipaika hanarenana ny hôpitaly be ao Antalahy ao izay hita amin'izao fotoana izao fa tena ao anatin'ny fahasimbana tanteraka. Marary ny hôpitaly maloto simba tanteraka ary tsy misy rano. Noho izany ndao isika hanao tsipaipaika izay mba ho voasarambiny tanantsika hanampina ny fanamboarana ity hôpitaly ity ho iatrany ny mpanakanto Big MJ. Malagasy efa sahirana mbola tangosana amin'izany. Tokony mitodika any amin'ny mpitondra fanjakana ianao fa tsy ny vahoaka no tadiavinao hanao tsipaipaika araky ny fanehoan-kevitry ny olona raha vantany voalaheno an'izay fanehoan-kevitry ny Big MJ amin'ny fanentanana ny vahoaka mba hanao tsipaipaika hanarenana ny hôpitaly be ao Antalahy izay. Angatao any amin'ny président izany fanampiana izany fa ianao dia anisan'ny mpanakanto izay ankaiky ny président indrindra satria tafiditra tao anatin'ireo mpanakanto izay nanao fampelezan-kevitra ny filoham-pirenena farany teo iny tamin'iny fifidianana filoham-pirenena iny. Io ny fanehoan-kevitra izay natan'olona manoloana ny antsoavo izay nataon'ny Big MJ tany Antalahy ao anatin'izay ho fanarenana ny hôpitaly be ao Antalahy izay nahitana fahasimbana izay. Na dia eo aza moa izay fanehoan-kevitra n'olona samihafa izay dia tsy nataon'ny Big MJ sakana ny hanampina an'izay hôpitaly be ao Antalahy izay ary nanolotra lelavola ray tapitrisa ariary izy mba ho fanampina amin'ny fanarenana ireo zavatra simba ao anatin'izay hôpitaly be ao Antalahy izay satria io ny hôpitaly be izay efa ela indrindra ary io ihany koa no isan'ny mitsabo ny mponina any Antalahy ihany. Tao anatin'izay dia nanaroatra ihany koa ny tenany nanampy an'ireo olona izay isany nanampy azy betsaka tamin'ny fikarakarana ny reniny izay narary tany Antalahy tany ka nanolotra lelavola ho azy ireo ihany koa izy mialohany handehanany hanao fampisehoana tany ambanivohitry ny Antalahy tany. Ka noho izay dia fantatsika tsara izay fitiavan'ny Big MJ manampy ny mpiarabelona izay na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina ary tsy manao fampelezan-kevitra ny tenany manoloana an'izay fanampiana izay ataony izay fa fanampiana vokatry ny fo fa tsy sanatria akory mitady tambiny ara-politika na ihany koa tombontsoa manokana tahaka ny fanaony sasany rehefa manome fanampiana ireo vahoaka indrindra fa ireo vahoaka sahirana any ambanivohitra any. Maromaroa araka izany ny tahaky ny mpanakanto Big MJ izay tia manampy ny hafa ary tsy mifidy sarankan'olona ampiana izany mpanakanto Big MJ izany fa rehefa hitany fa ao anatin'ny filana na ihany koa ao anatin'ny tsy fisina ny olona iray dia avy hatrany izy mandray andraikitra ary tsy miandry ny fitondram-panjakana handray andraikitra ny tenany vao manao an'izay fandraisana andraikitra amin'ny fanampiana izay ataony izay
fa raha vantany vao hitany fa misy azony atao dia iny avy hatrany izy mandray an-tanana an'ireo rehetra izay azony atao izay raha ty moa no toetsaina tena tsara izany hoe tsy hiandry ireo mpitondra fanjakana foana isika vao handray andraikitra fa raiso ny andraikitra izay tandrify anao avy raha toa ka tiantsika marina ny hidirana amin'izay fampandrosoana lalina izay mampangetetantsika efa hatramin'izay etsy ankilan'izay nalaza be Imamany Tsololo izay lasa populaire en ce moment mihitsiny ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ao amin'izao ankehitriny izao no ilay hetsika izay no karakarainy Team Record sy ny organisateur tany Tamatavy tany naika ho atao tamin'iny andron'ny Valomarsa iny kinanjo moa tsy tratra izay fampisehoana izay noho ny anton-javatra maro ary nitondra ny fanazavana mahakasika an'izay moa ny Imamany Tsololo fa noho ny lozan'ny famovizana izay nahazo azy ireo no antony iray lehibe na tonga anio fampisehoana naika ho atao Tamatavy io tsy tratra satria simba teny an-dalana ilay tomobile nitondra azy ireo ary tratran'izay lozan'ny famovizana izay ihany koa manoloana izay dia samby niezaka naneho heviny tsirairay ao moa ireo zay tezitra mafy amin'ny Davalta Record izay isany andriankinany ireto mpanakanto ao anatin'ny Team Record ireto ao ihany koa ireo samy maneho ny heviny any anaty tambazotra tserasera Facebook hita miparitaka sy miariha ihany koa ny horonan-tsary tao amin'ilay toerana naika anaovan'ny fampisehoana fa maro ireo tsy faly ka nanimba zavatra marobe tao anatin'izay toerana hanaovana fampisehoana izay ka isan'izany ireo latabatra sy seza marobe tao anatin'io toerana io izay nosombainy ireo olona tratrany fotezitra tamin'ny tsy fahatongavany Imamany Tsololo izay midika izany fa tena tian'olona raha Imamany Tsololo any Tamatavy any noho ny fahaizany miangaly an'ilay gadona nentim-paharazana ary tena miavaka tanteraka moa izy ao anatin'izay gadona ivoziny izay amin'izao ankehitriny izao satria mbola tsy misy ny mpanakanto manao toy azy fa izy irery ihany aloha zany hatreto no tena miavaka raha samy mpanakanto mivoy sy migadona an'izay gadona nentim-paharazana izay mbola mafana araka izany nitidra raha manoloana an'izay tsy fahatongavy Imamany Tsololo tany Tamatavy izay ary isan'ny tena diso fanentenana tamin'izany moa ireo voaka ny Tamatavy marobe izay nanantena fatratra fa ahita ny ambiance miaraka amin'izay mpanakanto Imamany Tsololo izay isan'ny fantadaza amin'ny gadona nentim-paharazana araky ny voalaza izay raha tsy hivana moa ny tantara dia Imamany Tsololo avy any amin'iny faritry ny Boeny iny ary isan'ny mampiavaka azy ny fahaizana miangaly an'ilay gadona mampalaza an'ireny sakalavany marambitsy izay avy any amin'iny faritany Boeny iny ka izay indrindra no mahatonga azy tena miavaka indrindra raha samy mpanakanto mivoy ny gadona nentim-paharazana izay Imamany Tsololo raha teo ihany koa dia iny hitantsika iny fa nandrobaka ny trofeny RDJ tamin'ny ilay fizarana amboara farany teo iny noho izy tafiditra tao anatin'ny mpanakanto niavaka indrindra tao anatin'izay gadona nentim-paharazana izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ty tomboko lasy tomboko vavy misaotra rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay rehefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa